Levitikosy toko 7. Ny nanomboan'ny Arona sy ny zanany ny raharahany. Ary tamin'ny andro fahavalo Mosesy dia nampaka ny Arona sy ny zanany ary ny lolon'Israely. Dia hoy izy tamin'ny Arona: maka omby lahy kely ho anao atao fanatitra no ny ota, sy ondry lahy ho fanatitra dorana izay samy tsy misy kilema ka atero eo anatrehan'i Jehova. Ary ny zanak'Israely dia ilazao hoe: maka osy lahy atao fanatitra no ny ota, sy omby lahy kely ary zanak'ondry izay samy iray taona sady samy tsy misy kilema atao fanatitra dorana. Ary omby sy ondry lahy atao fanatim-pihavanana ho vonoina ho fanatitra eo anatrehan'i Jehova. Ary fanatitra hohanina voahary diloilo, fa anio no isehon'i Jehova aminareo. Dia nitondra izay nandidiny Mosesy azy ho eo anoloan'ny tranon'ilay fionana izy. Ary ny fiangonana rehetra nanatona ka nijanona teo anatrehan'i Jehova. Ary hoy Mosesy: izao ny zavatra izay nandidiny Jehova, koa ataovinareo dia iseho aminareo ny voninahitry Jehova. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona: manatona ny altara dia manatera ny fanatitrao no ny ota sy ny fanatitra hodoranao, ka manaova fanavotana ho an'ny tenanao sy ho an'ny olona. Dia manatera ny fanatitry ny olona ka manaova fanavotana ho azy arak'izay nandidiny Jehova. Dia nanatona ny altara Arona ka namono ny omby lahy kely atao fanatitra no ny ota izay ho an'ny tenany. Ary nentin'ny zanak'i Arona ho eo amin'ny rà, dia nanoboka ny fanondrony tamin'ny rà Arona ka notentenany ny tandroko ny altara, ary ny rà sisa dia nahidiny teo ambodin'ny altara. Fa ny saborany sy ny voany roa ary ny lahatiny lehibe avy tamin'ny fanatitra no ny ota dia nodorany ho fofona teo ambonin'ny altara arak'izay nandidiny Jehova any Mosesy. Ary ny hena sy ny hoditra dia nidorany tamin'ny afo teny ivelany toby. Dia namono ny fanatitra dorana Arona, ary ny zanany nanolotra azy ny rà, dia nanompo izany manodidina tamin'ny lafin'ny altara izy. Ary ny fanatitra dorana mba amin'ny lohany dia natolotra ireo azy tsirairay araka ny nandrasana azy, ka nidorany ho fofona teo ambony altara. Ary nanasa ny taovany sy ny tongony izy, ka nandoro ireo ho fofona niaraka tamin'ny fanatitra dorana teo ambony altara. Dia nentiny nanatona ny fanatitry ny olona, ka nalainy ny osy-lahy atao fanatitra no ny ota izay ho an'ny olona, dia namono azy izy ka nanatitra azy ho fanatitra no ho ny ota, tahaka ilay anankiray teo. Dia nanatitra ny fanatitra dorana izy ka nanao azy araka ny fanao. Dia nentiny nanatona koa ny fanatitra hohanina ka nangalany eran-tanan'ila, dia nidorany ho fofona teo ambony altara izany ho fanampy ny fanatitra dorana maraina. Dia namono ny omby sy ny ondry lahy koa izy atao fanatim-pihavanana izay aterina no ny olona. Ary ny zanak'i Arona nanolotra azy ny rà, dia nanompo izany manodidina tamin'ny lafin'ny altara izy. Ary natolony azy koa ny saboran'ny omby sy ny hofaky ny ondry lahy mba amin'ny safotro roany ary ny voany roa sy ny lahatiny lehibe. Dia napetrany teo ambonin'ny tratran'ireo ny saborany, ary nodorany ho fofona teo ambony altara izany. Fa ny tratrany sy ny sorony ankavanana kosa dia naevaeva ny Arona ho fanatitra aevaeva eo anatrehan'i Jehova arak'izay nandidiny Mosesy. Ary Arona nanandratra ny tanany manandrify ny olona ka nitsodrano azy, dia nidina izy rehefa avy nanatitra ny fanatitra no ny ota sy ny fanatitra dorana ary ny fanatim-pihavanana.
Ary Mosesy sy Arona niditra tao amin'ny trano ilay fionana dia nivoaka ka nitsodran'ny olona ary nivoninahitry Jehovah niseho tamin'ny olona rehetra. Ary nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny saborany teo ambony alitara. Ary no nihitan'ny olona rehetra izany dia nioby izy sady niankohoka.